Ny faharoapolo ny volana Jolay 2024 lasa teo, efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM fa misy resaka tsy mazava momban-draharaha eo amin'ny EPP Behoririka manoloana ny asa fanorenana eny an-toerana. Ny asa nefa mitohy hatrany na andro na alina ary efa misy trano mijoalajoala ankehitriny. Efa nisy ny fidinana teny an-toerana nataony teo anivon'ny komuna ny Zoma fa 7 ny volana Septambra 2024 niaraka tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany nampitsahatra ny asa no ilay toerana voalaza fa tany tsy azo anorenana ary tany ny EPP ihany koa. Mitohy hatrany nefa ny asa fanamboarana trano lehibe eo anoloan'ny tanin'ny EPP ary mahakasika ny tanin'ny EPP ihany koa. Mangina ary tsy nahazom-baovao hatreto ny eo anivon'ny komuna. Fa anginana izay raisin'ny mpanara-baovao ho firaisana jikombakomba. Rehefa nanontaniana kosa ireo mpivarotra izay mitaraina no ny fahitana ny zava-misy eny an-toerana. Nilaza izy ireo fa namidin'ny komuna tamin'ny vahiny ny tany. Ireo mpivarotra izay efa nanao fangatahana ho afaka mivarotra malalaka saingy tsy nahazo. Efa nisiritana, efa nisiritana aleo izy madame lalao zany fa hojerena ozy izy momba izay dia siriritiny zareo 1 mètre ty dia tafiditra mpivarotra 100 tao dia tonga avany inona misy madame Tale zay ao zany dia tonga avany miteny zany hoe tsy ekeny fa mpifaritry ny sekoly. Dia rehefa faritry ny sekoly dia tsy navelany zareo ilay izy, tsy navelany anaovana an'ilay tsena zany teo. Efa gaga izay hoe io nananganana trano be io indray ilay izy. Efa dia izay moa ilay nanampanatsoana teny amin'ny lapa dia nampanatsoana teny daholo izay mpivarotra teo. Dia tamin'izay zany hoe izay zany efa mba falifaly hoe atao ilay resaka trano amin'io. Nefa taty aoriana ilay izy izay ary nataoko hoe teny iray mbava raha tsy azo mahita amin'io hoe tsara dalàna moa fa eo alohan'ny sekoly dia tonga dia nalany izay zany. Nefa nyzao nanorenana nefa nanorenana ilay izy dia raha mpivarotra izy miala eo dia tsy misy mpivarotra tsony eo. Nefa zao lasa tsamo be io dia ina moa no ataony eo fa tsy mivarotra ihany no ataony eo. Faran'ny zao zay faran'ny taona teo tonga dia polisiana nanalanay teo tonga dia miala hono tsy azo ivarotana eo. Dia izay nefa tsy mbola nahazo resaka na tamin'iza hoe mialahy. Raha tsy ivina, efa nisy ihany koa ny tranga toy izao ary niteraka resabe ny fandafosana ny CEG Analamahitsy izay ny fanilian'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny komuna Antananarivo renivohitra ny famarotana azy. Fanontaniana mipetraka ny hoe iza ny nanome fahazondalana ireo olona manorina raha mandany tsy hanome izany ny rehetra, manararoatra ny disadisa ara-politika misy amin'izao fotoana ve ny eo anivon'ny komuna ka manao izay tiany atao. Misy intsony ny fampiarana ny lalàna sy ny fitantanana ara-drariny ny tanàna. Andrasana ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Andrasana ihany koa ny fanasaziana ireo zany eo pef ka manao variboba ny tanindrazana.